Manolotra ny arabaka mankasitraka anao manaraka ny televizionna malagasy dia manasanao hanaraka ny vaovao an-tsary. Ny tontolon'ny fanatanjahantena no isan-taratsika ny vaovao fiadinany amboara eran-tany ho an'ny basketball 3 contre 3 mbola ao anatin'ny azakazaka tsara ny ankoay sokajy lehilahy taory ny fandresena manatantara azon'izy ireo nanoloana ny tompona naram-boninahitry ny fifaninanana dia ny ekipa pirenena Espagnol hiatrika ny play-in ny ekipa pirenena malagasy ny Walina amin'ny 7 sy sasany latsaka 5 hiaona amin'ny ekipa pirenena frantsay lalao izay hoarahantsika mivantana eto amin'ny televizionna malagasy ny makasika an'izay mantsy ny avitry ny aina Rakoto Arsoa. Analavela amin'ny ankoay ny ekipa pirenena frantsay any Walina amin'ny 7 sasany latsaka 5 manoloana ny lapa ny kolontsaina sy ny tsiansany Varsovia. Hisesy ireo fifaninanana ofisialy ho karakarain'ny federasionna malagasy ny taranja tenis amin'ity taom-pilalaovana ity hanomboka izany ny fifaninanana regionaly izay andraisana ireo mpilalao manana kara-pilalaovana eny anivon'ny ligue paritra hifantenana ireo izay hiatrika ny fifaninanana nasionaly ihany koa izy io nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny Andraharo ihany koa ny mpiara-miombonantoka vaovao hiaraka amin'ny federasionna ny antsiprian'izay hoentsy ny canton Everson Tantely Andriambelo. Ny fifananana regionaly izay anomboka amin'ity farany volana jona ity no isantaran'ny federasiona malagasy ny taranja tenisy ny taom-pilalaovana. Ligue paritra sivy izay mijoro ara-dalàna no anatanteraka izany ary ao aorian'io dia anatotosan'ny fidinan'ny tompon-daka Madagasikara ny federasiona amin'ny volana aogositra. Fantatra ihany koa fanjay anjara amina fifananana raisam-pirenena maromaro i Madagasikara amin'ity taona ity. Io koa misy ny Billie Jean King Cup sy ny Coupe Davis izay atao any Afrika dia mi-août koa misy ny championnat d'Afrique austral U12 dia mois de septembre ndraitsika misy le tournoi international U18 eto Madagasikara misy anankiroa dia eritreretina koa mety mbola tournoi professionnel $15,000 aorianan'io fa io mbola tsy maritra tsara fa zany le projet hoe mbola ampinan'io koa zany aorianany amin'ny mois d'octobre no any. Ny toerana Madagasikara zany tsara marinana hoe ny tennis aloha ny tena hoe discipline sportive nandefa participer amina olympiade betsaka indrindra. Olympiade zany afaka atao mihitsy hoe meilleur mondiaux zany satria io moa zany Madame Déterne Nathalie sy Natacha tam'izany nanao olympiade be da be donc zany tena ny place nisitsika taloha 15 années eo zany tena hoe discipline gasy tena hoe nisonitra indrindra. Tamin'izany koa zany tsika no nanana 44e joueuse mondiale tamin'izany zany hoe raha hoe jerena amin'ny discipline rehetrarehetra zany tennis ny tena hoe nisongadina indrindra. Malheureusement moa zany somary nemitra zao le niveau satria efa 10 taona tsika tsy dia tena hoe nisy résultat dia zao zany tena hoe le tanjana zany amin'izao mba hiverina amin'izay toerana nisy atsika izay tamin'ny 15 ans teo zany mampiakatra an'le niveau global. Mba hampivelarana sy anosehana ny taranja tenisy eto Madagasikara izay dia hiara-iasa amin'ny federasiona ny orinasa iasa Madagasikara. Ny anatin'le fiaraha-miasa moa zany efa nisy ataona maro hoe manampy ataontsika de manière ponctuelle ny ohatran'ny hoe tournoina tenisy iasa Madagasikara izay solon'ny tena ny indrindra iasa business ankehitriny fa tao anatin'ity fiaraha-miasa ity dia tena ataontsika hoe nisy fifanarahana zany hoe niabotira tamina fifanarahana anankiray izahay sy ny fédération mihitsy zany hoe tsy fanosehana fotsiny mety hoe tournoi na compétition misy taitaika le izy fa tena fifanarahana izay natao miaraka amin'ny fédération izay ao anatin'ny heritaona. Marihana fa heritaona azo avaozana ity fifanarahana teo amin'ny federasiona malagasy ny taranja tenisy sy ny iasa Madagasikara ity. Tontosan'ny farany herinandro teo ny festival Donabe andian'ny fahasivy taranja kickboxing no karakarain'ny kluba JKA tany Antsirabe hoarantsika amin'ny fanadihadiana Reving Daminy Antsiprian'izay. Toy ny fanao isan-taona no tanterahina teto amin'ny trano-pokon'olona Antsirabe ny festival Donabe taranja kickboxing andian'ny fahasivy izay nahitana solotena isa-paritra tanjona ny ampisongadina ny kluba misy eto amin'ny faritra Vakina Karatra sy ny faritra hafa. Combat mandeha eto androany dia eo amin'ny 60 combat eo
ary club maromaro mihitsy ny tonga mandray anjara zany hoe avy any amin'ny faritra Fianarantsoa, Antananarivo, eo ihany koa ny eto Antsirabe manerana Vakinankaratra. Ny ao aorian'ny combat zany dia mba fahitana andreo combattant izay misy manerana Madagasikara satria ny zavatra tsy ampasita ny kickboxing tsy mba tazana firy tahaka ny taranja baolina kitra izay mba tianay ho tazany rehetra zany ny taranja kickboxing. Ny club Sika moa no nikarakara ity hetsika ity ary tena fana tokoa ny fifaninanana satria club maro no tonga nanohina ny antso. Mikarakara nyity dona be andian'ny fahasivy ity zahay satria raha mahita zany any tsy fampiana komba eto amin'ny tanàna eto Vakinankaratra dia miezaka zany zay nikarakara komba ary nanasanay ny club rehetra misy eto Vakinankaratra, misy ihany koa ny club maro avy any faritra izay tonga eto. Ny zandry indrindra mandray anjara amin'izao dona be fandian'ny fahasivy zao zany zao dia 20 taona. Ary ny zokony indrindra dia eo amin'ny 27 taona eo dia ny sokadin-danja zany dia 27 kilao ka hatramin'ny 570 kilao. Hatreto aloha zany raha ny niveau ny mpitsara eto Vakinankaratra dia manana arbitre national anankidimy isika ary manana arbitre régional eo amin'ny 10 eo ihany koa. Tonga amin'ny tsara daholo izy amin'izao combat zao izay hita fa tena petraka zany le neutralité amin'ny arbitre eto Vakinankaratra. Manano sarotra ny fikarakarana toy izao noho ny tsy fahampihan'ny foto-drafitrasa sy ny enti-manana ary indrindra ny fitaovana ampiasaina ka noho izany mangataka n'ireo tsara sitrapo sy ny tompona ndraiky mpanjakana izy ireo mba hanolotanana azy mba ho fanatsarana ny sehatry ny kickboxing eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa ambony ny fahefa-mividin'ny mponina mpamboly lomotra ao Sainte-Marie io sehatra io izay miteraka asa ary manampy amin'ny fandriam-pahalemana araky ny voalazan'ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena amin'ny sahana ny faritany Toamasina raha nitsidika ny orinasa NBS Suède tao Sainte-Marie. Bosco Totsafy, Lava Sylvain mitondra ny antsiparian'izay. Orinasa mpamokatra lomotra mahery ny 500 taona isan-taona ny NBS Suède na ny Nosbora Suède manana piasa mahery ny 400 izay ao amin'ny fokotany Ankobaoba iray amin'ireo orinasa mpamokatra lomotra aty amin'ny Nosy Sainte-Marie faritra Agnalanjirofo. Tafiditra tao anatin'ny fandaram-potoana ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena misahana ny faritany Thomas na Fidèle Razara Piera ifitsidiana an'izao orinasa izao mampiakatra ny toe-karena eto Sainte-Marie ary mampiana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ny fananana asa toy izao. Voalohany misy zavatra tsy fantatry ny vahoaka manerana ny Madagasikara ny zavatra misy amin'ny fiarena ara-toe-karena tia Sainte-Marie indrindra eo amin'ny fitrandrahana ny arena ao anatin'ny ranomasina. Velaran-tany mirefy 500 hektara. Ny 500 hektara velaran-tany fotsiny fa ny 30 hektara ao anatin'izay no misy alga maniry zany. Ny vokatsoa entiny nefa zany dia miteraka asa ho an'ny mponina eto Sainte-Marie le fambolena n'le alga zany satria raha tsy jerana antsika zao afa-tsy ny ato amin'ny NBS fotsiny misy olatra any amin'ny 500 ka hatrany amin'ny 900 no miasa ao anatin'le izy avy amin'le agriculteur. Zay zavatra zay zany dia miteraka fidiram-bola ho an'le agriculteur eto Sainte-Marie manomboka hatreo amin'ny 9 ariary farafahakeliny hatrany amin'ny 2 tapitrisa ariary zany anoany. Dikan'izay ny resaka fahefa-mividin'ny olona eto Sainte-Marie dia voatosika ilay fiarina ateraky tia fisin'ny orinasa NBS ty zany. Ny NBS zay resantsika zay fa ny orinasa hafa koatra zay. Dikany miena ao anatin'izay ny resaka alatra, miena ao anatin'izay ny resaka barofo, miena ao anatin'izay ny resaka tsy fanananasa, miena ao anatin'izay ny fidonadonana ny pona satria miasa ny olona. Dikan'izay mihodina zany le toe-karena eto Sainte-Marie dia ambony ny fahefa-mividin'ny olona dia normal be anao raha tsy mahita mpangataka eto Sainte-Marie. Normal ianao raha tsy mahita olona matory atsena eto Sainte-Marie. Lomotra atao hoe Capaficus alvarezi no karazana lomotra hita eto. Mandalo dingana maromaro ny fikarakarana azy. Ifisian'ny andro ratsy toy ny rivodoza aretina ny mety mampiena ny vokatra. Vokatra azo avy amin'ity lomotra ity avokoa ireo vokatra misy ny atao hoe Carrageenan, isan'izany ny dentifrice Ciptadon sy ireo fanafody sasansasany eny amin'ny fivarotam-panafody. Ny aradia nandritra ity fitsidiana ity ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Sainte-Marie ery laza imbiky sy ireo mpiara-miasa aminy ary manam-pahefana isan-tsokajiny teto antoerana.
Tany amin'ny départementa Sasinaka distriktany Manakara no nanatanterahany fitalevam-pakitry ny tontolo iainana sy fanosoana lovain-jafy ao Fitovinany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-javamananaina fitsidiana tohadrano sy tobim-pamokarana herinaratra ao an-toerana no nentina nanamariana izany izay mifandraika tanteraka amin'ny natiora ny antsipirem-baovao antiny Dozité Malala. Fitsidiana tohadrano sy tobim-pamokarana herinaratra eto Antsatoka, komina Mbalavero, departementany Sasinaka no nanamaria ny fitaleava-paritry ny tontolo iainana sy fanosoana lovain-jafy Fitovinany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-javamananaina. Ankoatr'izay, nisy ny fanentanana ho fiarovana ny ala. Androany zany dia fijerevanay ny centre thermal izay mamasy ziro commune maromaro. Nanalo fanentanana koa ny tenanay amin'ny resaka dorotanetria raha mbola mitoy ny fanimbasika ny ala io ny dorotanety io dia ngamba mety manana olana bebekosy kasiwasy amin'izay resaka sorosana rano zay indrindra ny fidaranay aty amin'ny commune rurale ny Sasinaka mba hanaza izay tontolo iainana zay mba sy olitra ny rano sy maro ny zavamananaina ao simba satria raha simba zay dia mety mipotika sy afaka masin'izay zay koa ny centre thermal zay anagnasika. Manamora ny fandraisana andraikitra ny fijerena ifotony zava-misy ka ifanaraka amin'izany ny fanatsarana kasaina ho atao. Anisan'izany ny tobim-pamokarana herinaratra izay nitsidiana eto Antsatoka, komina Mbalavero izay azo trandrahana tsara ny fampitombona ny herinaratra vokarina eto an-toerana. Jerena zany ifotony an'ilay barazy hidrolika mba ahafahana zany mametraka tanjona vaovao. Satria teo am-pijerena zany nahitana ary nahatsapana fa mbola azo hitarina tsara ilay fanampiana ilay milina miasa ao ka afaka hanitarana ny famatsiana jiro zay vokarin'io barazy hidrolika io. Azo hitarina tsara lay izy ary azo ampiana tsara zany ilay milina hanitarana famatsiana jiro ato anatin'ny faritra Fitovinany indrindra fa ny distrika ny Manakara ary afaka miakatra ihany koa ary mety hotafiditra anatin'ny distrika ny Kongo ilay famatsiana ilay jiro raha ohatra ka miampy ilay milina. Ny ala dia misintona ranonorana izay miantoka ny tsy faritrihan'ny loharano afahana mamokatra herinaratra fa indrindra ivelomany zavamananaina ka entanina ny sambatan'olona anaja ny tontolo iainana ho tombotsoa iraisana. Toromarika avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia manohy ny fitetezam-pakitra ny prefeny Maroantsetra ka tany amin'ny komuna ambanivohitra Antsirabe Sahatany no nanatanterahana izany ny farany herinandro teo. Ny fotoana io no ny hainolohany ny etaetan'ny mponina sy mitondra ny vahaolana amin'izay maharary ny vahoaka. Boniface Ramiandrosan. Ny tanànany Samboro ny komina ambanivohitra Antsirabe Sahatany indray no nanatanterahany prefeny Maroantsetra sy ny ekipany fitetezam-paritra. Fotoana ihaonana amin'ny vahoaka ho fanatanterahana ny toromarika avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia ny fanjakana manakaiky vahoaka. Raha nitambatra tamin'ny fokotany Antaravato Isamborona taloha dia lasa fokotany maleo tena izy amin'izao. Mitady fandraisana andraikitra miainga aty fotony ny fahazoana fokotany hoy Andriamatoa prefet ka nanentana ny vahoaka hiara isalahy amin'ny fampandrosoana. Raha ny mitondra fanjakana manokatra fokotany anankiray dia tiam-panampina bebe kokoa izy ny fampandrosoana eny fotony ka mila mivonona isika amin'izay zavatra izay amin'ny lafin-javatra maro sosialy, kulturaly ary ekonomika ka manatena izahay fa anjaika tanteraka ianareo vahoaka hiara isalay hiara hina amin'ny fampandrosoana ny toerana izay misy anareo. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nametrahana ny samboadin'ireo lefitry ny ben'ny tanàna roa lahy hiara iasa amin'ny ben'ny tanàna ny Antsiraben'ny Sahatany Andriamatoa Zaka Andramora Olivier. Ko satria kitrofarana ny fandrosoan'ny tanàna ny fandriam-pahalemana dia nasian'ny prefet sy ny komandiny vorontom-paritra zandarmaria am-pirenena Maroantsetra Tsindripeo teto ny fiaramisalahy amin'ny fampandrina fahalemana ny tanàna indrindra fa ny fitaomana ny tanora amin'ny lalana tokony ho izy ity fanatanjahantena mba tsy varina amin'ny fandraisana sy fidoroana zava-mahadomelona.
Ny fasivy amin'ny roapolo ny volana Mey teo no nanatanterahana ny famindram-pitantanana ireo arenan-dranomasina ho an'ny fikambanana Vezomiray Fo ao amin'ny commune ambanivohitry Beloa-sur-Mer. Fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo koa no natao mba hirindra araka ny tokony ho izy ny fitantanana fanadihadiana. Fa efa nahitantana ireo arenan-dranomasina mandritra ny roa taona no azony fikambanana Vezomiray Fo ao amin'ny commune Beloa-sur-Mer, izay mampiseho ny fahavononan'ny fikambanana hampaharitra ireo tahiran-dranomasina sy hanatsarana ny velomam-pony izy ireo. Nanampy tamin'ny tantsorika sy fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo ny avy ao amin'ny ministera, ny commune ary ny ONG Blue Ventures. Totosa androany zany teto amin'ny commune rurale ny Beloa-sur-Mer ny famindram-pitantanana ny arena anaty ranomasina ho an'ny association Vezomiray Fo izay tantanana zany arena anaty rano zany manomboka eto anatin'ny taona. Mizandalana avy amin'ny ministeran'ny Jony sy ny toekarena manga izay isorana be dia be an'ny ministera nanamora ny fanatanterahana an'izao famindram-pitantanana izao ary indrindra zareo avy ao amin'ny Blue Ventures izay nanofana sy ny karakara nafahantsika tonga amin'izao famindram-pitantanana izao. Naseho tamin'ny fifanaovan-tsiny ireo antota-taratasy fifamantorana mamaritra ny drafi-pitantanana ny Jony, ny fifanarahana ka ny ministeran'ny Jony sy ny toekarena manga, ny commune ambanivohitry Beloa-sur-Mer ary ny fikambanana Vezomiray Fo no nanao izay fifanaovan-tsiny izay. Tsy maintsy misy ny fifamantorana eo amin'ny tokony fahefana izay namindra ny ampapahefana ho an'ny Union Vezomiray Fo. Misy ny taratasy ny fanaovan-tsiny izay miandraikitra ny famindram-pitantanana voalohany, fa nisy ihany koa ny taratasy izay miandraikitra ny cahier de charge izay mandrafitra zany ny didy sy andraikitra ny tsirairay avy mandritra n'izay fitantanana mandritra ny roa taona izay. Ao anatin'izay dia commune anankiroa no voakasika, ny commune Beloa-sur-Mer, ny commune Bemanonga ary Fokotany anaky valo asika izay famindram-pitantanana izay. Manomboka eto zany dia manomboka hiasa ny VM-Fo. Fanampin'izany dia nanolotra fitaovana toy ny gilet de sauvetage, ny panneau solaire ary telefona hiarovana ny ain'ireo mpikambana ny ONG Blue Ventures. Nitondra ny teny fisaorana ny solotenan'ny fikambanana sy ny bentananan'ny Beloa-sur-Mer ary mariana moa fa dingana lehibe amin'ny fampandrosoana ifotony sy ny fikajiana ny arenan-dranomasina izao hetsika izao. Manana ny akantony ary mbola masaka mpizahatany ny alarovana any amin'ny Alatahiry Tampolo Fenerive-Est, faritra Analanjorovo, ahitana karazam-biby tsy dia fahita firy moa ao anatin'izy io, ohatra amin'izany ny tsidy. Ho arahantsika ny fanadihadiany Edy Ramananjavy. Ala manana maizy azy ny Alatahiry Tampolo Fenerive-Est anatin'ny faritra Analanjorovo, noho izy mbola ahitana ny karazam-biby toy ny tsidy sy ireo karazam-biby hafa sy ireo zava-maniry isan-karazana. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny mpitaridia mivondrona ao anatin'ny fikambanana Zatampolo niaraka amin'ny mpanao gazety ary ny mpitantana ny aty alam-panjakana no nahitana azy reto. Gambany nareo nahita zao hoe ny tsidy raha nijery tsara tsika isaky ny eo amin'ny 10 metatra eo tsika nahita, fa ny fotsefaka na ny avahia hitantsika tsara fa mbola fianakaviana iray. Azo lasaina hoe tena mbola salama zany ny toeram-ponenan'ireto biby reto mahatontsika mahita an'izay. Ireto fikambanana Zatampolo na ny fikambanan'ny mpitaridia atao amin'ny Alatahiry Tampolo zany dia vao avy nanao vizitiana ara-takalina, visite essence tany Mandraka, Andasibe ary ny parc Tsimbazaza avy ao Analamanga. Midika zany fa ahafahany zareo zany mametraka ny lanjan'ity Alatahiry Tampolo ity sy hoe inona ny andraikitra ny zareo amin'ny maha-ambassadeur ny fizahantany an zareo sy ny fanamafisana zany ny fanaraha-maso sy ny fitsirena na ny patrouille zany izay atao mba ahafahana zany manena ny tsindry izay tsika olombelona ihany no matetika zany mahatonga an'izany. Misy matoka fa ianareo raha miala eto dia tsy maintsy hanao ny fampahafantarana ny olona rehetra izay olona mpijery sy mpanaraka anareo dia misy matoka fa efa mahazo sahady zany ny fahasarobidiny zava-mananaina dia anatiny tena hoe lanjan'io mba ahafahan'ilay olona satria indraindray mety tsy fantany akory ny tena lanjany hoe inona moa ny dikan'iny tsidy izay ohatra ny voalavo ny fahitantsika anazy teo ho an'ny mpizahatany andaniana vola be zany satria
fampitomboana ny arikarena faobe mitsikany izy a. Izao hetsika izao dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zava-manan'aina sady fampahafantarana sy fiarovana ireo karazam-biby sy zava-manan'aina amin'ny alarovana telam-panjakana ity. Hatsaraina ny fitantanana ankapobeny sy ny fiarovana ny atiala any amin'ny ala tahiry tampolo Fenerive iny ka mihoatra ny 700 isa azo avy tamin'ireo komity ny ala Yokome satria Yokome karazan-kazo ilain'ny mponina andavanandro ary mangataka ihany koa ny tompona andraikitry ny fiara-miasa amin'ny mpanatanteraka. Izany hoe isy ny fanatsarana manokana mba hanatsarana ny fitantanana an'izay atiala any tampolo Fenerive izay rahatsika ny fanampanazavana. Hoatsaraina manomboka izao ny fitantanana maharitra sy ny fiarovana ny atiala ala tahiry tampolo Fenerive anatin'ny faritra Analanjofo efa tamin'ny taona 2024 no nametrahana azy ho alarovana ary nahazona ny sata mifehy amin'ny atialam-panjakana azy mba hahafahana mitazona sy harovana ity toerana ity dia ho apetraka manomboka izao ny drafim-panajariana ny fitantanana izay fepetra ho apetraky ny ministera ny tontolo iainana mba hampahomby ny asa fiarovana ny fitantanana. Mihoatra ny 700 ny isa azo avy tamin'ireo komity hitantanana ny ala Yokome. Fitadiavam-baolana sy ny olana izay misy amin'ilay plante fahisante na ny Yokome zany a lany zany a tamin'ny isa mihoatra ny 700 ny dingana izay nandrafetana ny PAG zany a sy ny plan de gestion et de valorisation Yokome tsy maintsy ho tantanana maharitra tokoa zany a Yokome io ary omena lanja zany a amin'ny lafiny ara-sosialy ao anatiny fanatsarana ny fandrafetana izany boky zany satria marihana fa ny fananana n'izany boky tahiry kevitra anankiray izany zany dia anisany miampy koa ny fitantanana mandritry ny 5 taona anisany mamaha olana tsy ara-drariny na hita amin'ny manodididina zany fitantanana ny alarovana. Marina fa manohana manampy ny tetika asa Varona Living Forest amin'ny alalan'ny famatsiam-bola ny AFD ary mbola misy ny ezaka hafa tokony ho tratrarina ary mangataka ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny mpanohana rabola amin'ny alalan'ny FAPBM. Araka izany ny fanirian'ny komity ny hanatevina ireo fitaovana hampiasaina tahaka ny drafitra fiarovana ny zavaboary na plan de sauvegarde sociale et environnementale. Commune telo ao anatin'ny district Kanikomo no misitraka ny tetikasa fagnimbona izay tanterahany HIH famille iarana amin'ny fokon'olona eo ihany koa ny Médecins Sans Frontières ary ny tanitsika. Nisy ny tombanezaka nanaovana ny jeritodiky ny asa vita ny taona 2024 fantatra araka izany fa nanova ny fiainan'ny mponina tamin'ny toerana ny asan'izy ireo ny tetikasa miompana amin'ny fanatsarana ny andavanandro ny mponina no tena hiasany. Rokeka ty Anjanahary Dozite Malala mitondra ny antsiprian'izay. Teboka telo lehibe no asa iantsoroa ny tetikasa fanimbona ho fampandrosoana aty fotony ao amin'ny distrikany Ikongo ny fahasalamana, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny velotoenan'ny mponina. Komina telo no misaka izany ao an-toerana Maromianja, Ambinantsomby ary Tolongoina. Nisy ny tatitra izay natao teto amin'ny renivohitsy ny faritra fitovinany nanaovana ny tombanezaka ny asa vita ho an'ny taona 2024 tamin'ny alalan'ny tetikasa nanasana ireo manampahefana aty an-toerana mialoha amin'ny firosoana amin'ny dingana manaraka. Misehatra anakefatra izahay no ato dia ny MSF izany izay misehatra amin'ny fahasalamam-bahoaka, ny tanitsika manao ny velopo fampianarana ary ny rano fisotro madio fitiovana sy fanadiovana ary ny ao amin'ny HIH famille manao ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia ny communauté no zava-dehibe indrindra ao anatin'izay mpisehatra anakefatra. Tena hita ny fiatraikany tamin'ny fiainan'ny vahoaka, lasa manana rano fisotro madio ny vahoaka raha tsy nisy an'izany taloha. Ny tontolo iainana ho amafisana ny fiarovana anazy izay efa andalam-pikarakarana ihany koa ny fahasalamam-bahoaka maimaim-poana. Dia hita zany fa tena mitondra voka-tsoa ho an'ny mponina ny fotony izany rehetrarehetra izany. Commune Ambinantsomby fagnimbona io zany dia misy ny tetikasa izay mahakasika ny toana ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka sy ny ady amin'ny fanjaria sakafo. Eo ihany koa ny mahakasika ny fampianarana
sy ny fotoana ara-sakafon'ny mpianatra, eo ihany koa ny fikarakarana ny tontolo iainana, magnasara ny tontolo iainana, eo ihany koa ma zany ny velotena zay arana amin'ny andrenitanitsika. Ka noho izany izay zavatra zay da sapanay zany fa misy fiantraikany sara ho an'ny vahoaka ao aminay. Ny fokon'olona ihasy famille Médecins Sans Frontières ary ny tanitsika no miara-miasa amin'ny fanatanterahana ity tetikasa fanimbona ity izay aharitra 5 taona ho fampandrosoana aty ifotony. Fiaonana tamin'ireo ben'ny tanàna sy ny fikambanan'ny vovonan-drazana foko 70 no nosafidiny fitalevam-pakitry ny fanavaozana sy ny eo anivon'ny fakitra i Orombe ny zarana traikefa ho fanomanana ny fakan-kevitra any an-toerana tanjona dia ny hanafainganana sy hampahongy izany fakan-kevitra izany. Saolin'Irina Estelle Roland nitondra ny antsiprian'izay. Ny fanatanterahana ny fakan-kevitra ny aty amin'ny faritra i Orombe efa nisy ny fiaonana meloa tamin'ny ben'ny tanàna ato amin'ny distrika ny Osy izay notariny ny lehiben'ny faritra niaraka tamin'ny taleparitry ny fanavaozana hanomanana izany. Kominina maharaka ny filanimponina ao aminy antoky ny fampandrosoana eny ifotony sy eny anivon'ny faritra. Taraina moa zay traikefa zay ary tafiditra tao anatin'ny resana tao anatin'izay ny tokony ametrahana an'izay facilitateur izay hanampy an'ireo sofokotany, izay hanampy an'ireo ben'ny tanàna sy ny distrika sy ny faritra zany ho amin'ny fandrindrana an'izay fikomandoa zay tserotina vatao. Izao fiaonana meloa izao no natao dia mba ahafana manomana sahady ny paikady hampahomby an'ity fakan-kevitra ity. Tanjona dia mba hahafantarana ny vahoaka tsirairay avy eny anivon'ny fokotany fa mandray anjara amin'izany izy ireo ka aneo hevitra malalaka. Ohatratsika ty amin'ny faritra Orombe zany dia manatombona satria efa zatra manao fivoream-pokon'olo, efa zatra mamonjy paiby, efa zatra maneho hevitra na amina dina na amina famahana olana hatrany fotony. Fa izay zavatra andrasana sisa dia ny famehezana antsoratra an'izay zavatra voalaza amin'ny isan'ambaratonga an'izay ka ivadika ho lalàna, ivadika ho dina ifampifehezana ho an'ny mpitondra sy ny entana na ho an'ny samy mpitondra na ho an'ny samy entana. Izany koa nefa dia tsy ho vita samirery fa ireo facilitateur na ireo mpanamora ireo dia zanaky ny fokotany ihany, zanaky ny commune ihany ka mahalala tsara ny zava-misy izay no ifantenana dia na tanora na vehivavy na olo-lehibe ka tandrefa izay indraikitra izay. Ankoatran'ny fiaonana tamin'ny ben'ny tanàna ato amin'ny distrika ny Osy izao dia efa nahatanteraka ny azy ihany koa ny fikambanan'ny vovonan-drazana ny foko 70 ato amin'ny faritra i Orombe. Tontosany zoma lasa teo ny fananganana ny fikambanana FFM na fanilon'ny fanavaozana ny Madagasikara tao amin'ny komuna ambanivohitra Evato distrika ny Farafangana. Izany no natao dia ny mba hahafantarany tsirairay ny fisian'ity fikambanana ity. Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny mpandrindram-pakitra any Atsimo Atsinanana mitatitra ny Antsipriam-Baovao Mamson Randria Misandratra. Tsy ny faritra ihany fa ny ahafantarany be sy ny maro ny zava-misy eto amin'ny firenena no ilainy. Manoloana izany dia nazoro aty ifotony ny fanilo fanavaozana ny Madagasikara na ny FFM ka izy efatra amin'ny rahalahy ireto no komity voatendry hitantana ny fikambanana eto amin'ny komina ambanivohitra Evato ato anatin'ny distrika ny Farafangana. Fatratrisikana Farafangana avao fa pahafantarana koa hoe ity ny varangara, ity ny lala ary isika ifagnometagna ampandroso ny simasinganana. Nampahafantarana teto ny vina sy ny fandaranasany ity fikambanana mizoro ankehitriny ity. Naneo ny favonona ny rehetra zay tonga teto amin'ny fanoanana satria anisany miandrandra ny fanavaozana ihany koa. Miandrandra ihany koa izany fanilo, izany fahazavana hoentina manavao any Madagasikara zany resilatra tanteraka ny vahoaka ny Vato izay tarian'ny ben'ny tanàna fa hanamafy sy hanoana ary hanatanteraka sy ametraka an'izay fanavaozana zay eny anivon'ny fiarahamonina. Nitondra ny anjara biriky navetrany izy reto amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanamaisona ny ala. Tsy vitany ite valavaka agnano charbon angala kitay fa fagnovagny toesaigna ty fotony mila tonga saigny fa simba zany tontolo iaigny zany ke tanjony dia mandresy lahatra ny vahoaka rehetrarehetra isaky commune, isaky fokotany, isaky district hoe andao asika hitondra izay azosika tao. Nosafidina manokana ny komina ny Evato izay nisantarana ny fananganana ny fikambanana FFM ny fotony satria ity no renivohitra ny komina Tampanavaratra ato amin'ny distrika ny Farafangana izao dia mbola hitarina eny anivon'ny fokotany tsiray.
Olona marefo sy be antitra miisa 700 no sitraka vary menaka voamaina avy tamin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC tany Sainte Marie faritra Analanjorofo. Vary saika niatrehana ny rivodozagezany izy io no atahorana ho simba ka nandraisana fanapahan-kevitra tany an-toerana ny solotena fitondram-panjakana. Nanolotra izany ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana arahantsika ny fanadihadiana. Vary 2 tonnes, voamaigny 4 tonnes, menaka 700 litatra. Io no nozaraigna tamin'ireo be antitra sy marefo miisa 700 tato agnatin'ny fokotany 17 magnerana ny Sainte Marie ny Zomala sateo. Vary natokana fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC hiatrehana ny rivodoza Genjani lasa iny. Izao no zaraina izao. Fangatahana nataon'ny solombavamboaka sy fanapahan-kevitra naroso ny mpitondra fanjakana tety fotony mbo hialagna amin'ny mety fahasimbagna no nahafahana nagnano izao fizaragna izao. Efa volagna maromaro ireo vary sy voamaigna sy ireo menaka tato salle de fête. Maro olo magnontany atao ino moa i vary? Raha vary araiky elaela ho an'ny biby izy farany farano lo. Lasaka raha sady hoanina izy no tsy amiagna vahoaka. Ka zany matonga napakevitra solombavambahoaka niady ho antsika vahoaka. Velom-bola amin'ny fanapahan-kevitra nataon'ny fitondram-panjakana ireo mpitondra ety fotony izay mijery mandrakariva ny maha olona. Ny fitondram-panjakana agnatin'izao fanavaozana zao dia mijery ny maha olona. Ka nanapa-kevitra ary zay no isorako ny tompona andraikitra hoe anaiky fa izaraina amin'ny olona marefo izao fanampinandroany zao. Isorako eto koa Ramatoa ministry ny fizahantany sy ny asa tanana zay ny anaiky ankitsipo hijoro vavolombelona fa hipaika amin'ny vahoaka zao hifanampiana androany izao. Zay ny proof fa ny olom-boafidy sy ny olom-boatendra dia natokana hiaraka mba hitsinjovana ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Tonga mbola maintso ahitra ny aty an-toerana amin'izao vanim-potoagna izao ka hita tamin'ny mpisitraka ireto ny endrika miramirana sy falifaly magnologna izao fanapahan-kevitra izao 520 kilo isan'olo no anjarany tsy araikiraiky nandritra ity fizaragna ity. Nanome sakafo any voafonja ao amin'ny fonjabeny Ambanja ny beny tanàna any Ambanja renivohitra nanapa-kevitra hanampy sy hanarina ny fototra fitrasan'ny fonja ihany koa ny commune ny antsipikem-baovao ho aintsy ny Lucien Tongaravo TVM Ambanja. Nanolotra fanampiana ho an'ny voafonja miisa 317 teto amin'ny fonjabeny Ambanja ny beny tanàna Andriamatoa Razafiny manana Elize sy ny mpiara-miasa aminy. Toy ny vary fotsy 5 gony, menaka sakafo 20 litatra, ronono 40 boaty ary mofo mamy 3 koveta. Problème ray aman-dreny angamba navokanazy satria tsy nanasa ray aman-dreny reo matoa reto tonga taty satria olona jiabijiaby reto tsy tonga taty raha tsy nisy raha nananatra le olona avy tany niavian'izy ireo tsirairay. De tonga eto moa zay irarina mba iova aorinan'izao toerana fandalovan'izy ireo amin'izay fitaizana amindreo zay angamba. Nitsidika ireo efitrano fatorian'ireo vehivavy voafonja. Fantatra tamin'izany fa misy ny bibikely ka tsy maintsy atao ny fandrarahana fanafody mba ho fitsonjovana ny fahasalaman'ny voafonja. Niala avy amin'ny fiarahamonina ianareo jiaby io nandeha ato. Nisy zavatra tsy netiny nataontsika. Ato zegny mitaiza. Tsy netiny fiarahamonina tagny mitaiza ny natao ato. Rehefa miala ato voatsara, afaka. Tsy tokony impodiananareo eky ato. Satria nagnino. Mandany fotoagna anareo zao mipetraka fo ray aman-dreninareo manigny anareo zay somary magnanitra isaka zay avy ato itovy jery ny any fiarahamonina zegny anareo. Nanapa-kevitra ny beny tanàna Ambanja fa hanome jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro maromaro anazavana ny manodidina anatiny sy ivelany ary tsy ho ela koa hisy ny fanarenana ny fotodrafitrasa simba ao anatin'ny fonja. Isan-taona isaky ny commune any amin'ny distriktany Fandrina ny fanaovana tsena be na foara communaly mandritra ny 3 andro no hanatanterahana azy ka fampisehoana ny vokatry ny tany mampiavaka ilay commune no atao sady sehatra fanereserana ihany koa ka ho an'ny commune miarina varatra sy sahamadio fisakana dia nampiavaka azy ny fampiratsiana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny toka gasy. Alain Rodlisha, Rakotoary Malala.
sehatra iray ahafahan'ny mponina mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny commune misy azy ny fanaovana ny tsenabe noho izy misy fifanakalozana ara-barotra sy ara-toekarena momba ny fampandrosoana no ilazany ny mpitantana ny commune ihany koa ny fitantanana ny raharaham-bahoaka ankapobeny nandritra ny taona diavina ka nasongadina izany nandritra ity tsenabe fanavaozana teto amin'ny commune ny miarina varatra ity ho an'ny ato amin'ny distrika ny Fandriana. Zany tsenabe zany dia raha tamin'ny andro teo aloha raha mahay manamboatra laona ny olona avy aty miarina varatra dia mahay mamboly vary ny olona avy any Sahamadiwa dia atakalo vary ny laona zany hoe resaka atakalo zany no atao tamin'izany. Amin'izao fotoana izao nefa dia lasa ohatra tsenana friteria ny tsenabe, lasa tsy misy koa ny takalo avy amin'ny commune samihafa fa dia fivarotana lamba sy kilalao vita sinoa no tena tonga amin'izany tsenabe zany. Anisan'ny commune nahavita ny tsenabe ihany koa tamin'ity taona 2024 ity ny teto amin'ny commune ny Sahamadiwa Fisakanina nanasongadinana ny vokatry ny tany ara-pambolena sy fiompiana no nampisehoana ihany koa ireo mpiara-mambonantoka amin'ny commune ahafahana miroso bebe koa amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fampandrosoana eto an-toerana. Raha ny hazan-drano sy ny vokatry ny fambolena sy fiompiana izay no tena mampalaza ny Sahamadiwa satria vokatra avy ato Sahamadiwa no mamasy ny commune manodidina ny zana fa ao amin'ny distrika voalohany aloha zany dia fanatsarana ny baraziny Befaka izay anisan'ny atao hoe misy fantsona anaky mirefy 700 metatra mahery dia vaky tanteraka dia raha vita zay zany no atao hoe fangatahana fa raha vita zay dia tena mamokatra vary afaka mamokatra vary indroa zany commune Sahamadiwa zany. Ho an'ny commune ny miarina varatra manokana dia nisongadina teto ny vokatry ny fambolena toy ny mangahazo sy ny vary ary ny hanin-kotrana maro samihafa akoatran'ny toaka gasy izay mampalaza ity commune ity izay hery iray ara-toekarena iveloman'ny ankamaroan'ny mponina aty atoerana. Ny firaisantsika mianakavy, firaisan-kinantsika mianakavy misaotra ny ben'ny tanàna mirahina ary zany firaisan-kina zany dia hery rehefa samy manao ny tandrify azy ny tsirairay dia mandeha ny zavatra rehetra. Ka nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tsenabe teto amin'ny commune ny miarina varatra any lehibe ny distrika ny Fandriana niaraka tamin'ny taleny kabinetra ny faritra Morimani raha ny ben'ny tanàna ny commune ny Sahamadiwa Fisakana kosa no nanokatra ny tsenabe fivoarana andiany faharoa teto anivon'ity commune ity. Miroso ny asa fampandrosoana tanteraina amin'ny commune Fandriana amin'izao fotoana izao ankoatry ny ataon'ny fitondram-panjakana dia mitombo isa ireo zanaka ampelezana manolo tanana manoana ireo asa fampandrosoana atao ka nandritra ny tsenabe sandratra tany Fandriana noho ny tany sany ben'ny tanàna izany manoloana ireo asa fampandrosoana tanterahina. Mbola i Alain Rodlisra Kotoary Malala no mitondra ny antsipirian'izay. Vonina hanandratra ny toekaren'ny commune Ambonivotry Fandriana ny mpitantana ny commune amin'izao fotoana izao ka nandritra ny fetimbokatra sy fampiratiana ireo vokatra mampiavaka ny commune Ambonivotry Fandriana nandritra ny tsenabe sandratra andiany faharoa tamin'ity taona 2024 ity no nanasongadinana fa sady fitadiavam-bola ampidiram-bola ho an'ny commune ny fanaovana ny tsenabe na ny foara no entina ividianana ny mponina ihany koa ny fitaovana ilainy andavanandro fa ny tena zava-dehibe dia ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ny fiainan'ny commune ankapobeny. Zavatra andrasana zany dia hisy ny atao hoe tolotra sy ny fifankalozana eo amin'ny izay sehatra ny hoe araky ny fambolena sy ny araky ny fiompiana izay dia amin'arak'izay ny tombony ihany koa amin'ny hoe fanaovana tsenabe dia misy ny fialamboly, misy ny atao hoe fidiram-bola ary indrindra misy ny fahafantarana eo amin'ny sehatra lafiny tsirairay. Mitohy ny asa fampandrosoana eto anivon'ny commune miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao sy ny fiarah-miasa amin'ny zanakam-pelezana. Ao amin'ny EPP zato ambony fokotany maharivo nahazo vola 20 tapitrisa ariary hoentina hanaovana ny fotodrafitrasa vaovao ao amin'izareo aksianina isaorana indrindra amin'ny fampandrosoana. Ny zanakam-pelezana avy eo Tadiwo ao fanaovana ny lalana Fandriana Tadiwo dia nahazo vola 40 tapitrisa ariary hanamboarana izany lalana izany. Voalaza teo amin'ny taona Miarina Varatra, lalana Fandriana Miarina Varatra ombana imanana ny fahazahoana tombotsoa ny anaran'ny voaka manontolo isaorana ny fitondram-panjakana. Marika ny fankatiavana dia manolotra amin'ity atao hoe raha kelikely
vola ray tapitra zary ary tomboky lasitry vavy ato anatin'izay tana sosialy ny ben'ny tanàna izay ka ny rehetra nandray fitenenana tamin'izao tsena be sandratra teto amin'ny commune ambonivohitra fandriana izao dia samy milaza ny fanentanana ny tantsa sy ny mpiara-mombonantoka rehetra hiara ifanomian-tanana amin'ny fampandrosoanan'ny commune ka naharitra 3 andro ny tsena be teto amin'ny commune ambonivohitra fandriana tamin'ity taona 2024 ity. Ny trangana loza tao amin'ny toeram-pitrandrahana volamena ao amin'ny commune ny Herenana district-ny Vatomandry mpitrandraka madinika misaraka amin'ny fololano maty todotry ny tany ny talata tokony tamin'ny 4 maraina vokatry ny fifanomezan-tanany fokon'olona ao an-toerana dia efa azo avokoa ireo razana na diabakoly TVM Vatomandry. Olona 12 namoiny ainy vokatry ny fiotsahan-tany tao amin'ny toeram-pitrandrahana volamena iray ao amin'ny commune Ambanivohitra ny Herenana district-ny Vatomandry. Araka ny fantatra dia 12 ny isan'ireo tao anaty lavaka ka avitra soamantsara ny 14. Ny fiotsahan-tany tampoka no niteraka ny loza izay tombanana hatrany 15 metatra ny alala ny lavaka io. Ny ampy koa nisy fahafehezana ny teknika fitrandrahana. Tokony tamin'ny 4 maraina no nitrangan'ny loza ary dia naharitra ora 7 ny fanavotana anireto tradoza. Tourner misy escalier natao efra va sy escalier iray dia escalier le faharoa avy tambony iny zany ka misy trasy dia efa nizaka zaho satria zany nipere tamin'ny escalier iny dia tio raha ka mariny raha milasika zaka fotoka dia nizaka zany manako laha tambany hoe raha to zao efa misy trasy ao ny fombana tany aky foana io tsy mandeha aby azy ake koa dia za zany efa tsy matokitoky tao raha iny fisehondray zany sy tambany izy sy tambany raha fa dia avy tambotra ty siny kao za sy napahany raha fa hoe trasy bitika tambany ty mety ko afo raha bota lavaka io zareo misy atao 12 lahy fa roa fatana zareo raiky fatana raiky 7 lahy fatana raiky 7 lahy dia nalaka sanzikara zany tsy haiko sanzikara zegny nagnampy amin'jareo zany zany natao amin'jareo 12 lahy io za mbo agnatin'ny fahaefatra za zany mbola nalaky nitsoka za miambiny moteur dia koa fahitaka miala daholo tsisy nialana dia za fa lasana za dia mbola afaka zany za mbola tratra tany eran'ny lohalitra anahy nidiny dia le ambany tafara koa mbola herinandilana ananjy tratra dia iny zany mbola navotako dia nagnavitra le maty amin'izay. Saika mpiavy avy amin'ireo commune sy district manodidina avokoa moa ireto ny arandoza ireto ary eo anelanelan'ny salantaona 12 ka hatramin'ny 4 taona. Dia ny zavatra mahagagany dia ity matoa zanatany ny zanaky ny Herenana sy ny lasaka tao efa fantatra fa le carrière efa sy assuré efa misy zavatra tany efa ahina zany dia efa mahafantatra zanaky ny Herenana sy ny robo dia zareo seka presque zareo vahiny zany no tavela tao zany sy vitan'izany fa efa nisy mpitandro filaminana nandrara hoe atreo amin'ny 4 ihany no iasana amin'ny carrière dia kanjo anefa zareo sy ara-dalàna efa fiasana alina zany efa lazana koa le voaka sy azo ataony miasa alina dia mbola ny risika sy vitan'ny risika fa avosoritoka milasaka agnaty carrière raha karakaran'izany zany le tranga zany taty amin'ny carrière io zany. Isan'ny fiveloman'ny mponina sy mampahomby ny fiarina ity fitrandrahana volamena ity eto amin'ny commune ny Herenana ka faniriny ny ben'ny tanàna ny asiana fandaminana sy fepetra entitra ny fitantanana ity fiarina ity. Le fisipoka zany atao mafimafy zany amin'ireo zany manomboka hatreto raha ohatra ka misy famerenana raha ohatra ka sisy famerenana io manjary sahirana ndraika le vaoka amin'ny ara-pivelomana zany zay zany zavatra tegna mafisoko zay zavatra zay sahirany vaokany satria miaigna amin'ireo hitanareo ingamby akio. Izahay ato amin'ny délégation serasera sy kolotsaina eto anivon'ny district ny Vatomandry dia miara-ory amin'ireo fianakaviana manamanjo. Tratry ny velam-pandriky ny gendarmerie pirenenan'ny Feno-Arivo Atsinanana ireo izay navanondoza tamina teratany vahiny iray. Olona roa no voaroiroy raha matoa iray mpiasa taloha tamin'ilay vazaha no tompon-kevitra tamin'ny asa ratsy tratra tamin'izy ireo ny ambom-bola tavela sy ny firavaka volamena lafo vidy. Jean-Louis Mauricio mitondra ny antsiprian'izay. Ny alahady 14 ny volana May 2024 na tsikaritra ilay teratany vahiny fa nisokatra ny coffre-fort izay fasian'ny montre. Tsikaritra fa lasa nisy naka ny vola mitetina 20 millions d'ariary na 100 millions FMG miampy volamena lafo vidy.
Ny antso ny zandary avy hatrany izy ka noraisiny ny teo anivony KPJ analanjorofo antanana ny raharaha na ny groupement d'appui à la police judiciaire. Nandritra ny famotorana no nahafantarana fa ramatoa iray mpiasa taloha tamin'ilay vazaha no tompo-kevitra tamin'ilay asa ratsy. Ny ampy ny sipany izay manana trosa hifaina any amin'ny microfinance. Nentin'izy ireo ny vola ary ny zaraina mitovy. Ny zaraina roa ihany koa ny rojo volamena lafo vidy ka ny tapany fohifohy miaraka amin'ny pandatif tany amin'ilay ramatoa ary ny tapany lavalava tamin'ilay rangahy. Dia fantatra tamin'izany fanadihadiana tao izany vehivavy anankiray izay efa mpiasa taloha tao ihany izy io, manana olon-tiana anankiray. Ireo zany no nahavanina ny loza. Verina nandritran'izay moa zany firavaka volamena anankiray izay manodidina ny 63 grammes. Dia vola mitentina 20 millions d'ariary. Ka tafaverina ny vola 12,700,000 ariary fa ny ankoatr'izay efa lany efa niparitaka zany. Tafaverina ihany koa ny firavaka. Efa misy ny paikady manokana atao mahakasika ny resaka vakitrano sy alatra io eto amin'ny tanàna ny Tenerife. Efa voaverina ilay rojo volamena sy ny vola misisa tavela tratra tamin'izy ireo natolotra ny tompony. Natolotra ny fitsarana kosa ireo navandoza. Tapitry ny vaovao ansary ankasitrano fenao nagnaraky hatramin'ny farany ankasitrano koa ny teknisianina napita ny sary sy feo tamin'ny sikatany veloma be.